dia mbola mamerina ny fiarabanantsika rehetra le tiany Jesosy sy ilay malala an'Andriamanitra, le efa nitenenany mihitsiny hoe malala eo imasoko ianao izy izy a, be voninahitra ianao sady tiako, asa raha mba trapanao zany hoe tena mamy Jesosy ianao, tena tiany Jesosy ianao, raha ny sitrapony io Andriamanitra io angamba tonga dia lasa ny an-danitra. Zao dia zao daholo tsika rehetra, tsisy verina iray ary fa saingy izao aza diny fa mbola misy any ondry very a, mbola mba tiany koa ary dia tsy hidiny eto tany mihitsy izy ka hoe izy ny andehanao an'izany asa zany ntsony a, fa izasy ianao a no vatana sy vava indramin'Andriamanitra. Zany hoe raha no marina zany dia nefa any an-danitra nefa tokony ho fiainantsika, fa matoa zasy ianao mbola eto a, mbola misy olona mbola tokony ho any koa miaraka amintsika, ary dia izay ny fandiriana, izay ny antom-pijoron'ny fiangonana, izay ny antony tena nananganan'Andriamanitra ny fiangonana ho arato lehibe ahafahan'Andriamanitra mitona sy maka an'ireo mbola very ireo. Tesalonianina voalohany toko faefatra andininy fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fafito ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izao no lazainay aminareo ny amin'ny tenin'ny Tompo, isika izay velona ka mitoetra mandra-piavin'ny Tompo dia tsy aloha izay efa nodimandry tsy akory, fa ny tenan'ny Tompo no hidina avy any an-danitra amin'ny fiantsona sy ny feon'ny arkanjely ary ny trompetra an'Andriamanitra, ka izay maty eo an'i Kristy no hitsangana aloha, ary rehefa afaka izany dia isika izay velona ka mbola mitoetra no akarina ho any aminy eny amin'ny rahona hitsenan'ny Tompo any amin'ny habakabaka dia ho any amin'ny Tompo manjakariva isika. Amen. Ray masinao mana masinana amin'ny famarinana ny teninao ny famarinana. Amen. Araka ny voalazako teo ry havana matoa zasy ianao a mbola velonaina taka izao dia velona manana didy zany. Misy olona tokony ho entinao any an-danitra, tsy hoe mila isan'olona fotsiny hoe oy izany izay fa telo amby zato sy arivo ny isanay ao anatin'ny fiangonana, fa za ohatran'ny isan'olona fotsiny ao anatin'izany, izany olona be dia be izany. Ny olona tsiraray ao anatin'ny fiangonana mihitsy no tian'Andriamanitra mihitsy ho fitaovana hamonjy olona, tsy velona mba hanango karena ny atonga ny havelomantsika eto ambonin'ny tany hoe saina tratrako ny objectif, tratrako ny tanjona projetako a, dia mba ho zao lasa zao dia anangana trano any Madagasikara dia anao an'izao dia anao an'izao a, tsy velona hanango karena fa zany rehetra zany a omen'Andriamanitra fitahiana omeny amin'ny andininy fa raika ambin'ny folo ihany no singaniko a ao amin'ilay Salamo faefatra amby valopolo teo, vakiko amin'ny anaran'i Jesosy indray le izy, fa masoandro sy ampinga Jehovah Andriamanitra, fa soavana sy voninahitra no omeny Jehovah, tsy aro zavatsoa ho an'izay mandeha amin'ny fahitsiny izy. Inona ny zavatsoa tadiavinao? Fanasitranana ve? Omeny zany ry havanao, vola sy arena ve? Mpanan-karena lavitra noho izay milaza azy miliardera ny Andriamanitra ivavahanao. Tsy miaro zavatsoa ho an'izay mandeha amin'ny fahitsina Jehovah, omeny anao zany. Aza atao zany tsony ny problema amin'ny, na dia mbola ao anatin'ny niezina ary ianao amin'izao fotoana izao, na dia mbola tsy anisan'ilay nahazo valim-bavaka sy ny joro vavolombelona azy ianao ankehitriny, na dia ataoko hoe mbola ao anatin'ny fianarana ianao ka mbola tsy hitanao tsara hoe aiza ny tena fiafaran'ity tantaranao ity. Efa voasoratra fa mpandresy ianao ho anao daholo io arenan'ny lanitra io. Ianao neka olona citoyen lanitra, tsy izao tontolo izao tsony ny anaranao, tsy jentilisa tsony ianao, efa nandray an'i Jesosy ianao a, pony ny lanitra tafafindra ny ala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana ianao, ary ny lanitra tsy mba hamelanao rery eto amin'izao tontolo izao. Zavatra hitranga zany izay efa fantatsika, tenenina ombieny ho avy Jesosy, hidina eny amin'ny rahona lanitra izy, ary amin'izay fotoana izay dia anjavona ny fiangonana, anangona ny azy Jesosy. Ho avy aho Jesosy, tsy hoe ampitahotra anareo, fa ho avy zale malalany fampakaram-bady ny zanak'olona. Raha ho avy Jesosy iny dia tena asianao rehefa teo amin'izany plasiny zany hoe anambady zany. Mbola misy any aloha mbola tsy nanambady, mbola tsy azo nareo an-tsainy zany rehetra, fa mahafinaritra manambady, mahafinaritra rehefa ho avy amin'izay ilay fotoana, manisy ianao matory impito, matory indrosy raha pitso ilay fotoana lehibe, ohatran'izany tompoko, ohatran'izany ny tokony fianga mampangetaka
hitantsika hoe ho avy Jesosy. Raha vao maheno hoe ho avy Jesosy tsy le varatra be dia latsaka bomba latsaka ny misongozona ny tany dia zao tsy izay le hoe ho avy Jesosy, fa ho avy le malalaka. Tonga ny fampakaram-badiny zanak'olona ary ho fiangonana io. Fiangonana tompoko, tsy mijorojoro foana fahatany zao fiangonana zao hoe misy fiangonana inona ihany ty fiangonana reo ty. Makaleo mihitsy nisaky aladina dia andeha ho any am-piangonana. Za tsy hanatitra anareo tsony fa ndana teneny pastera haka anareo. Misy antony mahatonga ny fiangonana satria ny fiangonana no ampakarany Jesosy eny amin'ny raha an-lanitra. Izay le fampakaram-badiny zanak'olona hiakatra velona, hiakatra ianao, hiakatra za. Fa tonga ny fety lehibe izay tsenany Jesosy atsika. Kanefa zao aza manantena tsy misy sao dia hoe zay te handovan'ny lanitra nefa tsy ala ny fahotana, zay te handovan'ny lanitra nefa zay mbola nohy mijangajanga, zay te handovan'ny lanitra nefa mbola ny ataonay ihany ny ataonay tsy io le hoe ozy ny teny malagasy hoe basy aty fitiavana ka maninona rangaranga ho hitany. So rehefa vovo zay vo eo anatin'ny fitoritena zao lasa le nampiakarina tsisy mijanona tsony. Sanatria ny vava ho pastera rery sisany eto dia inona zany no ataoko sisa, inona no ataoko lasa daholo nareo dia zany inona eto satria tsy niambina. Ary zay mifototry ilay toriteny androany. Jesosy aka ny fiangonana, Jesosy mahavita manao fahagagana amin'izay tena mitady an'izany, tsy problema aminy zany. Fa ho ianao ve raha ho avy Jesosy? Anisan'ny tafiakatra ve ianao? Inona no mety tsy mampatafakatra azy ianao? Satria tsy mana-masina ny fiainantsika ty. Consécration, vie de consécration, zany ny fiainan'ny kristianina. Dia mila mijery amin'izay ianao, mijery fitaratra. Inona no mbola tsy mampety ohatran'ny ampiakarina ihany dia tena manomboka amin'ny firy marainaka manomboka hatramin'ny firy mijery fitaratra eo foana dia ao le mpamboatra volo eo dia atao siniao dia atao an'izao dia apetraka amin'ny farany indrindra vao apetraka le diadema rehefa tena iaina. Mila mijery fitaratra. Inona no tsy mbola mampety ianao ny fomba fiteny ve masika ve? Kristianina mbola peta be ny masika, ary ny kristianina tsy mahataty tenenina, kristianina tsy mahataty kritike. Mora tezitra ny kristianina ary mora tofo, mora malahelo, mora mitazona alahelo. Fa ny kristianina tsy mahay an'izany hoe fair play ozy ny mpanao baolina manana fo sportif, fo mora mitsotra. Mila vie de consécration, tsy zavatra nofinofo fotsiny zany vie de consécration zany, fa le iainantsika andavanandro. Ao an-tokantranao ve dia mifampigidrakidra foana ve? Firy taona ve dia tsy mbola tsy hay mihitsy ny andao-tsika raha tena ty dia oka amin'izay zany gidrakidra zany, fa aloha mba tena mieritreritra n'le zao amin'izay mbola hito foana ve zany? Hiakatra ny an-danitra itsika fa izay no ilain'i Jesosy. Amin'ny Korintiana voalohany eo asa 14 izy ozy izy hoe raha misy fatra-paniry ny zava-panahy, fatra-paniry aza hoe ny aminany, aza hoe ny anasitrana manasitrana to ny fa joro fa volombelona fa nametrahako tanana dia zabana hiratra ny monana zao tsy ny fagagana mirakla vitanao zany, tsy ny faminaniana, tsy ny fanasitranana, tsy ny zao hoe anao fagagana sisa fa ny ampandroso ny fiangonana tompo. Inona ny anjara asanao, inona ny anjara toeranao, inona ny anjara didinao ampandroso ny fiangonana io. Jesosy amaranako azy ary eto ambonin'ity vatolampy ty naoriko ny fiangonako ary ny vavahadiny fiainatsika tsy aresy azy satria manino ho avy Jesosy. Tsy handray bus izy, tsy handray sinema izy, fa handray ny fiangonana izy. Zasy ianao vie de consécration, fiovampo, fiovantsaina ary fiovampanahy.